Efa ndresaka ny amin'ny lalam-pirenen'ny antsika dia mahaliana ny mpiala sasatra kokoa ny any amin'ny tanànan'ny Mahajanga raha ny tsikaritra amin'izao fotoana izao dia toa tsy maharaka ny fiara izay mampitondra ny vohitra amin'ny tanànan'ny Mahajanga tsy ataon'ireo mpiala sasatra sakana nefa ny tsy fandriam-pahalemana mety hitranga amin'ny lalam-pirenena faefatra. Ho an'ity kooperativa fitaterana iray eto Ambodivona ity dia tsy maharaka ny fiara izay mihazo any Mahajanga amin'izao vanim-potoana ny fiara sasatra izao. Raha toa ka 3 na 4 isan'andro eo ny fiara miainga taloha dia tafakatra 10 izany amin'izao ary mbola tsy ampy aza. Pasazy mandeha Majunga zany amin'izao tena maro dia ny fiara eto tsy maharaka maro be ilay olona famezivezy ary tsy misy mety atondrian'ny pasazy satria ihany raha ny filazan'ny meno manjera zany dia ihany no tena mahita azy fatana tsara. Ny sarandalana moa zany tsy miova fa ny Mahajanga 3 alina ariary, Tamatavy 2 alina ariary. Manoloana ny tsy fandriam-pahalemana izay misy toy ny fanakanan-dalana izay tranga-piseho eny Ankazobe dia nanambara ireo kooperativa fitaterana fa efa misy ny fepetra raisina toy ny fanaovana karavanina. Amin'izao aloha zany efa tsy dia nahitana an'izay intsony satria ny fiara zany eto efa misy lera ny fiangana dia araka ny fifampirarahana teto zany dia manao karavanina ny fiara rehefa miala eto mandeha maro dia efa tsy dia nahitana an'izay trangan-javatra izay intsony. Tsy ny makany Mahajanga ihany moa fa saika ireo kooperativa izay misahana nizotra makany amin'ny faritany dia nahitana izay fitombo ny mpandeha izay ary mandray fepetra trano manoloana ny tsy fandriam-pahalemana misy amin'izao.